ahoana marina ho mafy no zao no iainana raha tsy mitandrina amin'ny taona 2024 io. Fitondrana Rajoel, ny programa manjavonjavo, ny ekipa tsy mahavita azy, ny kolokolo manjaka, ny didiny besany sy ny tsindry azo reny no ampiasana ny fahefana, asehony fa azy ireo tokoa ny fahefana, ka izay tiany atao no ataony eto. Tsy vita ny fampanantenana amin'ny rarakompana sy fikarohana zavabaovao, itariana na anodinana ny sain'ny olona ho resy lahatra trany amin'izay ambarana antsoina hoe fampandrosoana ny firenena. Tsy hita taratra amin'ilay fitondrany mihitsy, ary tsy vo izao fa hatrany amin'ny teteza mita, fa tena mila pitarika na lidera, vina mazava mifandraika amin'ny filan'ny vahoaka, fandarana samafonja sy maro resy lahatra, vola hoentina manatanteraka, paikady mahomby hoenti miasa ny fitondrana ny firenena. Mila masotsivana mazava sy tondro andrefesana ny asa fohy ezaka, antenantenanezaka, lavitrezaka. Mila fantarina mazava ny hoe inona no tena laharam-pahamehana, fa tsy miovaova isaky ny mihetsika. Na taitaitra sy manonofy aho dia ny hoe anafatra biby tsy fahita eto isika, anao miami isika, anao kianja sy ivitoerana goavana satria naomby ny ekipa izatsy na izaroa. Raha mijery ny fahorim-bahoaka ankehitriny dia tsaroana ireo teboka voaresaka tao anatiny manifesto, izay programa sy tetikasa izay napetraky ny filomarika Ravalomanana ho an'ny vahoaka malagasy, fa any amin'ny fandrafetana ny tondrozotra na programa no mila miomana amin'ny zavatra mety hitranga sy fivoarany tontolo no ahafahana mitondra fampandrosoana ny firenena. Inona marina fa raha ity tetikasa ity no tena nipaka tamin'ny vahoaka sy nampiasaina teto Madagasikara tao anatin'ny efataona, efa lasa lavitra ity firenena ity. Ny lalam-pandrenana Amerikanina izao tsy niovaova izany, fantsiana araky ny fivoaran'ny tontolo no natao, fa tsy hoe izao no metimety amiko sy tiako atao indray dia terena anaraka izay tiana ny lalàna, fa ny olona no tokony anaraka azy. Mipetraka foana ny hoe izao no mahasoa ny vahoaka sy ny firenena, ary tsy mahagaga, fa izany no mbola mampatanjaka ireo firenena maro any ivelany. Ho antsika malagasy kosa, vahoaka noana, fanafarambary isan-taona no vahaolana omen'ny fanjakana, marefa ara-pahasalamana kanefa mihevitra ny anao tourisme sanitaire, tsy ampifanabeazana sy fampianarana, fanafarana mpampianatra vahiny avy any ivelany no atao, sahirana amin'ny fivelomana, fanafarana biby tsy fahita eto Madagasikara no vahaolana, fizarana vatsitsinjo sy fanafarambary isan-taona ve no vahaolana amin'ny fahasairana ny tantsaha, teleferika, flyover sy angano maro samihafa indray no ampanantenaina akaiky ny fifidianana izao. Ireo zay efa nampanantenainy fa ovitainy tamin'izao fotoana nitondrany izao, ka ilainga rofina hatramin'ny delestazy ity lazainy indray fa amin'ny taona 724 vao ho foana tanteraka. Tsy mipetraka mihitsy ilay hoe ny olombelona aloha izay vao ny fotodrafitrasa, tetikasa tsy voalanjalanja fa manonofy dia avy eo miteniteny. Raha mahakasika ilay propaganda momba ny zebra sy ny elefanta moa dia niakapofina mafy mihitsy ilay ministry ny serasera fa hoe manakihana be fahatany fotsiny ny olona momba io tetikasa ny ingafoloam-pirenena io, dia mipetraka ny fanontaniana hoe efa mba nisy na eny ve teto, ary misy mahasamby jorovavolombelona ve, fa nisy expert na vahiny manam-pahaizana manokana araky ny olazainy tokoa tonga teto, nanao fitsiriana ary nilaza fa mety amin'ilay safari i Madagasikara. Raha izao fitondrana izao ve no nahatonga izany teto, tsy efa nalefa mivantana tao amin'ny fahitalavim-panjakana indray ny fahatongavany izany. Lalana pa ve efa 100 metatra aza tokanany sy isehony, maika ve fa izany? Dia iza zany ireo expert nolazaina fa tonga teto nanao ny fitsiriana io? Ny tiana olazaina dia izao, mila faritana ny hoe fandrosoana ho antsika malagasy mba tsy ho lasa aingo ambony tsokoko, ny lazaina fa fampandrosoana. Manana asa ve ny olona, misakafo ara-dalàna ve ny vahoaka, mahavita mitsabo-tena araky ny tokony ho izy ve raha marary, afaka mianatra ara-dalàna ve ny zana-bahoaka. Ny eto indraindray tao entina mikitaitaitra tahaka ny hoe nanonofy tao am-pandriana dia ataoko izao sy zao,
ka atao tsy aina adino fa firenena ao anatin'ny dimanitra indrindra ne isika fa tsy firenena sangany any Eropa. Tsapa fa any amin'ilay fomba fiasa mihitsy no olana. Tsy mazava amin'ny ekipa ve ny hoe makaiza sy makaiza ny lalana. Inona no atao? Ny vina sy ny programa tsy maro toerany sy miovaova be mba tsy ilazana hoe pokaty. Miainga ny EM, velirano, PGE, Plan Marshall, PM, bevava, miavonavona, manambany ny hafa, manao toetra tsy manaiky ho diso, manilika andraikitra lava, manararaom-pahefana. Dia averiko eto ity teny izay natao tamin'ny fampelezan-kevitra ity hoe nampianatra zavatra mbetsaka tamiko ny fiainana. Nianatra amin'ny famitahana sy mifamadian'ny olona. Nianatra nanasitrana ny ratrapoko. Narary fo be nga ianao? Ratrapo mazava izany dia mipetraka ny fanontaniana hoe io ve izany ilay fahaizana miasa ankehitriny? Tsy mahagaga raha mitambositra ilay firenena any ka na miteniteny foana eny masombahoaka aza izay heverina fa ho lidera dia mitehaka trany ny mpanaradia satria lasa misolelaka ny ankamarony ary manao izay inanany manararoatra mamainy posy sy valizy satria mandalo ny toerana ka tsy te hiraharaha izay tombotsombahoaka anintsony. Vokany mitombo be ny kolikoly, fanodikodinana volam-panjakana, fanohitohinana ny fahafahana maneho hevitra. Aiza moa ny mpiara-miombonantoka no azo to ampiasa vola be eto? Ampikambina famatsim-bola no azo fa tsy mety mahazo bolongam-bola be. Afa ny fampanantenana manandrakandrana satria na izy tena ny aza tsy mety resy lahatra sy tsy matoky ka ny serasera sy ny fampanantenana no atosatosaka lava fa ny fivoarana amin'ny sambatan'olona mihiba. Mbola ho mafy noho izao no iainana raha tsy mitandrina tsara amin'ny taona 2024 io. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?